présence, nos cœurs avides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Je remplis, Seigneur, de ta présence, nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, comme dans ta grâce, tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je t'emmène, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je t'emmène, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, reviens dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Alléluia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy. Anio alakamisy Alina dia faly aho hiaraka aminareo indray anio Alina hiara hivavaka isika. Hiaraka hideran'Andriamanitra isika no ny fitiavany sy ny famindrampony amintsika tsiraray avy. Amin'izao andro vaovao nomenentsika izao, ary koa no ny fitiavany sy ny famindrampony izay mbola ahafahantsika miantso azy, mibebaka araka ny rahateo dia niantso ny fanahy masina, satria ny fanahy masina irery ihany no afaka miasa ao anatintsika mba hanafaka antsika, satria isika dia zava-poana tokoa.
zava-poana isika, ka angataka ny fanainy iray isika, anatrika antsika, anavao antsika, ary koa anafaka antsika amin'ny faratsintsika rehetra, satria isika dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha ohatra afaka mamaky ianao ny verse izay mipetraka eto amin'ny écran amin'izao, satria mbola tsy niova ny sary, dia hoy ny teny hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe: hoy kosa aho, mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filanin-nofo ianareo. Amen. Galatiana 5:5-10. Ry havana, isika dia tokony andeha araka ny fanahy, tokony foa ara-panahy isika, satria ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy, efa kely sisa, maro ny zavatra miseho eran-tany amin'izao vaninandro ianantsika izao, ka tokony isika aharitra hivavaka, tokony isika hiambina mandrakariva mba tsy ho reraka, ary indrindra indrindra mba tena voaomana tsara ho tafiditra any an-danitra. Rehefa tonga ny fotoana, sao de mahita antsika matory ny Tompo, ka raha matory isika ka lasa ny olona miakatra any an-danitra, satria tonga Jesosy mampiakatra izay navotany, dia tavela ety isika, tavela ety. Oka isika ry havana, tsy handany fotoana intsony amin'ny zava-poana amin'izao fiainana ianantsika izao, fa oka isika tena hitady mafy tokoa an Jesosy. Alohantsika hibebaka dia hovakiantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Marka no raisintsika, hibebahantsika izany. Ao amin'ny bokin'ny Marka 7:10 dia hovakiantsika ny amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Marka 7:10, 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Hovakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mitandrema, miambena ka mivavà, fa tsy fantatrareo izay avian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny, izay nandao ny tranony, ka nanome fahefana ny mpanompony, samy notolorany ny raharahany avy, ary ny mpiandry varavarana dia nasainy ny ambina tsara. Koa miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tompo-trano, na ho hariva, na ho mamanton'alina, na ho maneno akoho, na ho maraina, fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa, miambena. Amen. Ry havana, ny teny eto dia fantatsika tsara fa ny tenin'ny Tompo, tenin'ny Jesosy tamin'ireo mpianatra mba nampiambina izy izany an'ireo mpianatra. Mampiambina antsika koa izy anio, satria ho avy ny Tompo, ho avy izy, ka sao dia mahita antsika matory izy. Ry havana, hibebaka isika rehefa avy eo, satria raha matory ara-panahy isika, raha mieritreritra isika hoe efa milamindamina ny fiainako, ka tokony tsy hiasa loha intsony aho ny amin'ny ho aviko, dia raha izany ny eritreritra antsika fa hoe miadana tsara zany isika, dia tsy mety zany, satria tokony isika
tsy hipetrapetraka fotsiny amin'izao, tokony isika tsy ho variana fotsiny amin'izao fiainana izao, satria raha tonga ny tompo ka variana isika dia tavela ety. Inona no zavatra mahavariana anao? Inona no zavatra ataonao isan'andro rehefa avy miasa ianao, na ohatra tsy miasa koa ianao, dia inona no fialam-bolinao? Satria ny fialam-boly, maro ny olona mieritreritra hoe tokony hiala voly. Ry havana, tsy manao vakansa isika ety ambony ity tany ity, fa ny andehanantsika ety dia anao ny asan'Andriamanitra hiomana ho any an-danitra, ka tokony hiaina araka ny fanahy masina isika, araka ny fanahy. Tokony tarihy ny fanahy masina foana isika, tokony izy mihitsy no tompony ao anatin'ny tenantsika, mibaiko antsika, fa tsy variana amin'izao fiainana izao, satria raha variana isika dia ho tavela ety, ho tavela tanteraka ety ambony tany isika raha tonga tampoka i Jesosy. Fa kosa raha mbola tsy tonga ny tompo ka maty isika, izany hoe miala ety, dia sanatria dia ho very any amin'ny elo, satria variana loatra tetỳ ambonin'ny tany, dia tsy nieritreritra akory ny amin'ny homandrakizay, fa mieritreritra hoe afaka manao vakansa, afaka miala voly, afaka manao izay tiako atao, dia nefany zava-doza no miandry antsika. Tokony isika tompoko hikarakara ny tranontsika any an-danitra, dia ny ahafahantsika mikarakara ny tranontsika tsiraray avy, dia ny manao ny asan'Andriamanitra, ny manao izay tian'Andriamanitra. Fa raha isika fotsiny no misafidy izay tiantsika atao, dia araka ny teniko hoe ho very any amin'ny afobe isika, ary tsy hisy intsony ahafahantsika mbola hiezaka indray mba ho voavonjy avy eo, satria tara loatra tompoko. Ka mila mitandrina isika fa ny tompo dia ho avy ampiakatra ny olony izay efa niomana ihany. Ry havana, eto ny fanoharana izay nomeny tompo, dia ho antsika tsiraray avy, izany hoe nataony tompo io fanoharana io tamin'ny olona marobe, ary teo koa zany ny mpianatra koa marobe koa teo izay nanaraka azy, mpianany zany sy ny olona izay manaraka an' Jesosy no nanaovany tompo ny fanoharana izay voambarany eto. Ho raisintsika kely io dia hibebaka isika rehefa avy eo. Hoy ny tenin'Andriamanitra veriko kely hoe ao amin'ny bokin'ny Marka 7:17-30, hoy ny teny tompo ho vakiako amin'ny anarany: mitandrema, miambena ka mivavaha, fa tsy fantatrareo izay haviany fotoana. Amen. Izay le izy tompoko, tsy fantatsika ny haviany fotoana, na oviana ny tompony ho avy, tsy fantatsika izany. 5:30, izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny izay nandao ny tranony, ka nanome fahefana ny mpanompony samy notolorany ny raharahany avy, ary ny mpiandry varavarana dia nasainy ambina tsara. Amen. Eto zany dia raisin'ny
tompo fanoharana amin'ny olona anankiray, amin'ny tompo-trano anankiray. Nameny ilay tompo-trano zany fahefana ny mpanompony ary samy notolorany raharaha avy zany. Ary ny mpiandry varavarana dia nasainy niambina tsara. Amen. Zany hoe io le nambarako teo, mila zany isika miomana ny ody satria ho avy ene Jesosy tompoko, ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Miambina ny varavarana ve isika? Miambina ny varavarana ve isika? Izany hoe miambina va isika miandry Jesosy? Izay ny ilainy tompo zany amintsika. Ibebaka isika rehefa avy eo tompoko. 5:30 koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tompo-trano, na ho hariva, na ho mamantonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Tsy fantatsika mihitsy tompoko ny andro iavian'i Jesosy. Tsy fantatsika mihitsy araka ny teniny eto hoe na ho hariva, na ho mamantonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Tsy fantatra zany ny andro iaviany fa ho avy izy. Zany hoe tokony miambina zany isika. Araka ny voalaza eto hoe tahaka ny olona nandeha ny ivahiny dia iverina. Aleloia, aleloia. Iverina ny tompo. Mbola fotoana ny ahafahantsika mibebaka izao. Mbola afaka mibebaka isika dia mbola misy ny fotoana tompoko. Satria ho avy Jesosy. Ka raha ohatra ka ho avy Jesosy ka tsy nibebaka isika dia toy ny zavatra miseho eo amin'ny 5:30 izay manambara hoe fandrao avy tampoka izy ka mahita nareo matory. Amen. Ry havana zava-doza izany. Raha matory isika, tonga i Jesosy amin'ny fotoana io. Raha tonga i Jesosy amin'ny fotoana io dia tavela ao anatin'ny toromaso isika. Amen. Fanoharana izany, toromasom-panahy. Zany hoe variana amin'ny zavatry ny tany, variana amin'izao tontolo izao, variana ohatra amin'ny sakafo. Tsy mieritreritra afa-tsy ny sakafo, tsy mieritreritra afa-tsy ny ankohonana, tsy mieritreritra afa-tsy ny zavatry ny tany, filany tany. Izany hoe fety etseroa, na mikarakara tena foana, na koa mandeha amin'ny réseaux sociaux, mandeha amin'ny Facebook, mandeha amin'ny TikTok, mandeha amin'izao karazana zavatra andaniana ora sy fotoana izao. Ry havana izay le fanahy matory. Amin'izay fotoana izay le fanahy matory. Ka raha tonga ny tompo dia tsy ho tafiakatra raha ohatra izany ny fiainantsika zanak'olombelona. 7:30 farany ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa, miambena. Amen. Miambena hoy ny tompo amintsika anio. Miambena, ivavaka isika, andohalika, ifona eo anatrehan'ny tompo, ifona isika eo anatrehan'i Jesosy, ny amin'ny tsy fahamendrehantsika, ny amin'ny tsy fiambenantsika, satria isika dia variana amin'izao fiainana izao. Raha ohatra variana isika dia mety hitanao tsara ny soratra eo amin'ny video, amin'ny sary izay misy eo, amin'ny sary izay misy eo, fa manambara fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Ry havana, zava-doza no miandry
miandry ny olona izay tsy mibebaka, izay tsy mibebaka fa variana amin'ny fiainana amin'izao tontolo izao. Ka raha ho avy ny tompo dia anisany mahantra indrindra satria afobe no ovantaniny, afobe no ovantaniny. Ry havana, mba tsy ho anisan'izany eny isika, fa mba ho anisany ho tafakatra any an-danitra. Ry havana, andao isika hibebaka, hitondra ny tenantsika eo anatrehan'ny tompo, hitondra ny momba antsika eo anatrehan'ny tompo, anambara aminy fa tena hiambina tokoa isika, angataka fifonana aminy isika, ny amin'ny mahavariana antsika eto amin'ity tany ity, ny fiainantsika, ny olana maro samihafa, dia tsisy akory ny fotoana omentsika ny tompo. Raha variana foana ianao ka mandany fotoana eo amin'ny réseaux sociaux, ary koa variana foana amin'ny zavatra hafa, ny ankonanao na ny asanao na zavatra hafa, dia mibeba tompoko. Fa Jesosy dia mijery antsika, mijery antsika ny tompo. Ho avy izy aka izay efa niomana ihany, tahaka ny virjiny 5 endry sy ny virjiny 5 adala. Ny virjiny 5 endry dia ireo efa niomana tamin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry, fa ny virjiny 5 adala kosa dia le voalaza eto fa hita ny tompona atory izy ireo. Ry havana, ho avy ny tompo-trano. Ny tompo-trano dia ny tompony tenantsika, ny tompony fanahintsika azy isika. Tsisy antsika na dia kely akory aza, tsisy antsika na dia ny fofonaintsika ara. Ka aoka isika hibebaka marina tokoa, miala amin'ny ratsy rehetra tompoko, fa ho avy Jesosy. Aza mijery olona ianao, aza mijery ny havanao, aza mijery ny ankonanao, fa omany ny mandrakizay ianao. Aza manarakolona intsony, fa Jesosy reriany no arao. Jesosy reriany no arao, satria raha manarakolona ianao dia ho very ny fanahinao. Andao isika hibebaka eo anatrehan'ilay ray nahary antsika. Izy no mahitanao amin'ny toerana misy anao, izy no mahafantatra ny momba anao, izy no mahalala anao. Ka ny fanahiny masina hiasa aminao rehefa tena hiverina amin'ny tompo tokoa ianao, dia ny fanahy niditra an-tsehatra anamboatra anao, anamboatra aikoa, satria mila mibebaka foana isika, mila mibebaka foana isika. Ndao isika hibebaka tompoko eto eo amin'i Jesosy ny momba anao. Oky ianao hiconcentre tsara, satria izay manam-pahamasinana ihany no ahitany tompo. Ary ny fanahy masina no mivavaka amintsika, mivavaka ho antsika, ny amin'ny vavaka izay tsy haintsika ho tononona. Adinoy ny manodidina anao, ataovy toy ny efa nendanitra ny fanahinao, ataovy tonga eo anatrehan'ny seza fiandrianany iray ny fanahinao. Okenao anala izay manakatsakana anatin'ny sainao, fokenao hifikitra any an-danitra ny sainao sy ny fanahinao. Fa hiainao ny tompo raha tena vonona tokoa ianao hiresaka aminy. Aza atao fahazarana fotsiny ihany, fa ataovy tena amin'ny fo. Efa afaka mivavaka ianao, ataovy
tena amin'ny fotorotoro sy fanahy mangorakoraka, fa tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinona izany. Izy rery ihany no hiafarantsika, izy rery ihany no afaka miainao antsika tompoko, izy rery ihany no mahalala antsika, mafantatra ny fo sy ny vo izy, fantany tsara ny momba antsika, ka tsisy azontsika fenina izany. Ataovy ny vavaka anao, fa miainao anao ny Tompo Andriamanitra mahery. Ray malala o, ndreto izahay ray o, miantso ny anaranao amin'izao andro alina mangina izao. Ray o, mitsaoka anao, manaja anao ray, manome voninahitra anao, satria tsara indrindra ianao, lehibe indrindra ianao ray malala o, ianao lay masina sy mahery. Ka indreto izahay ray o, naiza naiza misy ireo mpanomponao tsiraray avy, naiza naiza misy anay zanaka ao tsiraray avy, Jesosy o, dia oky ianao anatrika anay Yesoa. Oky ianao hijery anay avy eny amin'ny lanitra ambony, miondre mijerevanay ray o, jerevy izay sambatan'olona, naiza naiza misy anay. Ndreto izahay tonga mibebaka eo anatrehanao, mibebaka eo anatrehanao izay Tompo, satria mpanota tsy mendrika izay. Mamelà ny elokay Tompo, mamelà ny tsy famendrehanay, mamelà anay satria mpanompo tsy mahasoa izay, mpanompo tsy mahasoa izay Tompo. Eny tonga taminay ny teninao, manambara fa tokony miambina izay, ho ianao miambena ianareo, miambena ho ianao Jesosy o. So Jesosy ka hitanao izay dia matory. Tompo malala o, ho very ny fanahinay, raha miverina ianao ka anatin'ny torimaso izay, torimasom-panahy, dia tsy hoeninay akory ny trompetra, fa tavela ety izay Jesosy. Zava-doza no iseho amin'ity tany ity, rehefa lasa Jesosy izay navotanao, rehefa lasa Jesosy izay navotanao rehetra Jesosy, ka miangavy ianao Jesosy mamelà anay, mamelà anay Jesosy ny amin'ny tsy faharetanay mivavaka eo anatrehanao, ny amin'ny fahakamonay Jesosy o, dia mibebaka aminao aho Jesosy malala o, mifona aminao ny amin'ny fierikerehana, ny amin'izao fiainana izao. Mifona Jesosy o, mamelà anay isambatan'olona ianao. Tompo malala o, nomenao asa izay, nomenao raharaha izay, araka ny fanoharana izay nomenao anay teo Jesosy, dia ny anambaranao izany, anao ny asanao izany Jesosy. Nefa ny tompo impiry izahay no kamo, mpiasa kamo Jesosy o, mpiasa kamo Jesosy o, ka sosanatrika endrasanao amin'ny sabatra Jesosy, ka ho very ny fanahinay. Mifona Jesosy o, mamelà anay, mampiambina anay ianao amin'izao ora sy fotoana izao, amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy, mba hiambina izay, mba hiambina izay Jesosy o. Eny, miteny ianao mitandrema, mitandrema ho ianao, fampitandremana lehibe nomenao anay, mitandrema ho ianao, miambena ka mivavaha, miambena ka mivavaha,
satria tsy fantatray tokoa ny ora Jesosy. Tsy fantatray tokoa ny ora Jesosy avinao, ianao lay tomponay. Ka mifona Jesosy, mifona Jesosy amin'ny tsy fahamarinako, mifona Jesosy amin'ny tsy faharetako. Mamela anay tsiraray avy ianao, mamindra fo aminay Jesosy. Omeo ny herin'ny faherezana avy aminao izahay. Tompo mahalala okenao iain'ny olonao tsiraray avy izay mibebaka amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy. Tompo mahalala mamela anay, satria ho avy ianao hanadina anay tsiraray avy ny amin'izay rehetra nataonay, ny asa mandraikitra izay napetraka taminay Jesosy. Ka raha tsy vitanay izany dia ho avy ianao hanadina anay, ho avy ianao hanadina anay Jesosy, satria ny rahanao izahay, ny rahanao ety ambony tany izay Jesosy, hiasa fa tsy hitsangatsangana Jesosy. Ary misy fetra ny fiainanay ety, misy fetra tsy maintsy miala ety izay rehefa tonga ny fotoana Jesosy, ka ho hita miharihary ao anatrehanao Jesosy ny nataonay rehetra Jesosy. Ary izany no andraisanay ny valy izay nataonay Jesosy amin'izany fotoana izany Jesosy. Raha tsara ny nataonay Jesosy dia ho aminao mandrakariva izay. Fa raha ratsy kosa no nataonay Tompo dia ho very mandrakizay izay Jesosy. Mamindra fo aminay, mamela ny heliko Tompo malala diovy amin'ny ranao aho Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny olonao tsiraray avy izay mibebaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Sasao amin'ny ranao madio Jesosy izahay. Diovy amin'ny ranao Jesosy manomboka amin'ny lohanay ka hatramin'ny tongotra Jesosy. Diovy izahay Tompo, mamindra fo Jesosy. Amboary izahay ray, amboary izahay ray. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny sainay, ny fisainanay Jesosy. Diovy amin'ny ranao précieux Jesosy, ny fisainanay zanak'olombelona. Diovy Jesosy mba hadio eo anatrehanao izahay, mba hadio eo anatrehanao izay Jesosy. Diovy Jesosy ny vavanay, ny lelanay Tompo, sasao amin'ny ranao. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny lela ny olonao tsiraray avy, mba hiteny soa ary hiala amin'ny fitenenana ratsy rehetra. Tompo malala diovy ny sofinay, ny amin'izay norenesinay, ny amin'izay norenesinay ka tsy mendrika teo anatrehanao. Okenao Jesosy hanadio ny sofinay. Okenao Jesosy hanadio ny sofinay. Dioviko Jesosy ny masonay. Zay zavatra hitan'ny masonay ka tsy mendrika teo anatrehanao Jesosy. Okenao hanadio ny masonay Jesosy. Ny tananay koa Jesosy, ny tongotray koa Jesosy, zay noraisy ny tananay, zay naleha ny tongotray, ny fonay Jesosy, ny fonay lay tempolinao. Lay tempolinao Jesosy, diovy Jesosy ny fonay, omendrika eo anatrehanao. Omendrika eo anatrehanao. Misaotra anao Jesosy. Misaotra anao Jesosy, miaino ny fibebanay. Misaotra anao Jesosy. Tompo malala mangataka ny fanahy masinao. Ameno anay. Fenoy anao izay fanahy iray. Fenoy anao izay fanahy iray. Mba homendrika eo anatrehanao. Okenao fanahy masinao, no andray ny kontrola anay tsiraray avy. Midira ao anatinay fanahy masina.
amboary izay, diovy izay fanainy iray, amboary izay, aoka izay ho feno anao, aoka izay ho feno anao, omeo fahendrena izay, tahaka nangatany Sôlômôna mpanjaka, omeo fahendrena izay Tompo, aizanay mandeha homendrika eo anatrehanao. Fanahy masino amboary izay, ampenaro izay, tario mandrakariva izay homendrika eo anatrehanao, mba homendrika eo anatrehanao. Fanahy masinao, tsisy toanao, tsisy toanao fanahy masina. Tompo malala ho misotro ny ranao izay, misotro ny ranao izay Jesosy io, ôka ny ranao anadio ny anatinay manontolo, anafaka anay, anadio anay, anavao anay. Eny, ôka ianao andoro amin'ny ranao izay aretina rehetra, ny zavatra ratsy rehetra anatin'ny tenanay tsiraray avy. Ranao Jesosy, ranao Jesosy sotroinay, ranao Jesosy nosotroinay, ranao Jesosy nosotroinay, ranao Jesosy, ranao Jesosy. Misaotra anao Tompo, misaotra anao Tompo. Aleluia, aleluia, amen. Aleluia. Saotran'i Jesosy tsika fa avy nibebaka. Raha tena nibebaka marina tokoa ianao dia namelanao ny Tompo. Faly aminao ny Tompo raha tena nibebaka marina tokoa ianao. Ry hava malala amin'ny Tompo, tonga isika zao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny farany tamin'ny herinandro lasa teo ny tenin'Andriamanitra izay nentintsika, izay nentiko teto zany nentin'ny fanahy masina teto dia tao amin'ny Jaona Voalohany. Ary ny teny hoe raha sitrapon'ny Tompo dia tohizako amin'ny heriny zany, anio zany, tsy hoe amin'ny heriny satria ny zoma no mivavaka teto zany tsika tamin'ny zoma lasa. Dia anio zany ho tohizako kely zany ilay verse ao amin'ny Jaona Voalohany ilay nentiko teto tamin'ny zoma. Ho raisintsika zany ny bokin'ny Jaona Voalohany, epistily nosoratan'ny Jaona zany, any faraparany baiboly mihitsy no misy azy ho an'izay mbola tsy mahalala zany. Any akaiky Petera voalohany zany, ny epistily voalohany nosoratan'ny Jaona. Dia niraisintsika tamin'io Jaona voalohany toko voalohany ka hatramin'ny 10 dia notohizantsika teo amin'ny toko faharoa 10 ka hatramin'ny faharoa no novakiantsika sy niraisintsika zany tamin'io. Dia anio zany tsika ho tohizantsika eo amin'ny toko faharoa 13 ka hatramin'ny ataontsika hatramin'ny farany. Amen. Zany hoe raisitsika zany ny Jaona Voalohany toko faharoa manontolo zany. Izany no tiany fanahy masina ho raisintsika eto anio. Amen. Dia ho vakiantsika ny teny dia ny fanahy masina no anazava izay tiany ampahirizina antsika anio zany. Jaona Voalohany toko faharoa manontolo zany no raisintsika. Na dia niraisintsika raha ny 1 sy faharoa dia tsy maninona fa averintsika satria izay no tiany Tompo eto zany. Jaona Voalohany toko faharoa zafady. Raisintsika zany manontolo io bokin'ny
Jaona Voalohany io, ny amin'ny toko 2 zany. Hovakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo, mba tsy hanotanareo, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika, dia ny fitandremantsika ny didiny, izay milaza hoe fantatro izy, nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga, ary ny marina dia tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao aminy marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika, izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo, fa didy ela izay efa nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo, ary koa didy vaovao no soratako aminareo, dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina ary ny mazava marina. Averokely satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mamirapiratra ankehitriny, izay milaza fa ao aminy mazava izy, kanefa mankala ny rahalainy dia mbola ao amin'ny maizina ihany, izay tiany rahalainy no mitoetra ao amin'ny mazava, ka tsy misy fatafitoinana ao aminy. Fa izay mankahala ny rahalainy dia ao amin'ny maizina, ary mandeha ao amin'ny maizina, ka tsy mahalala izay alehany, satria ny maizina no mahajamba ny masony. Manoratra aminareo zanaka aho, satria voavela ny elokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho, satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho, satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho, satria efa mahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray aho, satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho, satria mahery ianareo, ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Ary aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona tia izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso, ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ny iray, fa avy amin'izao tontolo izao ihany, ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Rankizy, izao no ora farany, araka ny efa renareo, fa ho avy ny Antikristy, sady maro ny Antikristy no efa tonga sahady, dia izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. Avy teto amintsika ihany no nialan'ireo, nefa tsy mba namantsika izy, fa raha toa ka namantsika izy,
dia nitoetra teto amintsika ihany, kanefa niala izy mba haseho fa tsy namantsika izy rehetra, fa ianareo kosa dia manana ositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra, tsy noho ny tsy afantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny afantaranareo izany sy noho ny tsy fisiany lainga avy amin'ny marina. Iza no mpandainga afa-tsy ilay mandahy an Jesosy tsy ho Kristy? Izy no antikristy, dia izay mandahy ny iray sy ny zanaka. Izay rehetra mandahy ny zanaka no tsy manana ny iray koa. Izay manaiky ny zanaka no manana ny iray koa. Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany, dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny iray koa ianareo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika, dia ny fiainana mandrakizay. Izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny olona mamitaka anareo. Ary ny aminareo dia ilay ositra noraisianareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo, fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany, dia tomoera ao aminy ianareo araka ny nampianarany anareo. Ary ankehitriny anaka, tomoera ao aminy mba hananantsika toky rehefa miseho izy, ka tsy hiala aminy amikenatra amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy, dia fantaro fa izay rehetra manao ny fahamarinana no zanany naterany. Amen. Amen, 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 aleloia. Ry havana, tsy ho raisiko tsirairay ireo verse ireo, satria hitanareo tsara fa lava be. Fa zay tia ny fanahy masina ambara ihany no ho raisintsika. Eto zany mampatsiahy kely anareo aho tamin'ny zoma lasa, tamin'ny herinandro lasa, dia le tamin'ny andininy, tamin'ny toko voalohany no raisintsika, na nambara an'ilay tena fiainana. Araka ny tenenin'ny Jaona hoe, notsapain'ny tananay. Iny zany no nambarantsika nambara fanahy masina tamin'ny herinandro lasa. Ary koa ilay teniny anankiray koa hoe mazava. Mila isika zany tena hoe mandeha amin'ny mazava, satria Andriamanitra no mazava. Raha ohatra naheno ianao, raha tsy naheno ianao dia nahazo tombony kely zany ianao eto, dia Andriamanitra zany mazava, ka isika zany tokony mandeha koa ao amin'ny mazava, fa tsy mandeha amin'ny maizina. Ary ny ran'i Jesosy irery ihany no afaka manadio antsika. Afaka manadio antsika. Dia araka ny ten'Andriamanitra koa teo amin'ny toko 2, eo amin'ny 2:1 sy 2, fa isika zany dia manana solovava. Solovavantsika dia Jesosy, nefany mpisolovava marina izy, tsy afaka hisolovava olona tsy mety miala amin'ny ota. Amen. Raha ohatra mizingizina isika amin'ny otantsika, dia tsy afaka ny Tompo hisolovavantsika rehefa tonga eo anatrehan'ny fitsarana isika. Ho avy tompoko ny fitsarana. Soratsika ny Tompo ny amin'ny teny izay nomeny teo, ny amin'ny fibebana, satria misy fifandraisany be amin'ny teny ato amin'ny Jaona izay raisintsika izao, ato amin'ny epistily Jaona izay raisintsika izao. Manambara ny hafevian'ny Tompo. Le mampiambina antsika izy, izay no nibebahantsika teo. Dia eto ny teny tsika manana mpisolovava, Jesosy zany. Izy izao nampitandrina antsika teo hoe mibeba, miambena, mitandrema, mibeba, miambena. Ireo zany no tenen'ny Tompo amintsika, asainy mitandrina antsika, ary koa asainy miambina antsika, asainy mivavaka isika, dia
izay zany a no asain'ny tompo ataontsika nefa antsika raha ohatsika ka hoe tsy miambina fa ho hitany matory zay le teny tare amin'ny bokyny marika ny raisitsika teo raha hitan'ny tompo matory isika zafady dia tonga ny tompo avy eo tonga ny tompo iverina eny amin'nyrao an-lanitra ka atsika dia tavela ty isika eto ny teny dia manambara fa manana mpisolo vava isika nefa n' jesosy tsy afaka hisolo vavantsika hoy aho raha ohatra isika ka tsy ao anatin'ny marina zany satria izy sady marina mpitsara marina izy a no tsy azontsika fitahana tsy azontsika ny mpitsaran'izao tontolo izao a raha mijerytsika ny any amin'ny fanjakana isan-karazany eran-tany zany ny ambarako a eran-tany a fitsaran'olombelona reny fitsaran'olombelona fa tsy fitsaran'andriamanitra izany hoe raha ny olombelona ihany no mbola mitsara dia tsy hitovy mihitsy amin'ny fitsaran'andriamanitra fa ny fitsaran'andriamanitra dia marina madidio tsisy aloka mihitsy zany fa ny amin'ny fitsaran'olombelona indraindray mbola misy fahadisoan'olombelona rehefa mitsara satria olombelona ihany izy fa eto zany ny fitsaran'andriamanitra dia ny marina ihany no marina ka tsy afaka jesosy hisolo vavantsika raha ohatra ka diso ny ataontsika raha anatin'ny loto isika ny amin'ny 7 amin'ny 2 ho raisitsika kely hovakiako zany dia izay hijanonany fanahy masina zany no ho raisitsika zany a vakiantsika manomboka eo amin'ny 7 amin'ny anaran'i jesosy tompo tompony teny ary izao no afantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremantsika ny didiny izay milaza hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina dia tsy ao anatiny fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra izany no afantarantsika fa ao aminy isika amen eto zany ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe isika izany a dia tokony a hitandrina ny didin'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra zany tokony ho tandremantsika mafy maro ny didy izay nomeny antsika ny tena fitambaran'ireo didy ireo dia ny manaraka ny lalany Jesosy manaraka izay sitraky Jesosy dia tsisy laingana kely tao anatiny Jesosy dia ilay marina tanteraka ary tokony mitandrina mafy isika ny amin'ny teniny ary amin'izay tsika vao atanteraka marina ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra tsy haiko ny baibolinareo raha mitovy amin'ny anahy fa ato amin'ny anahiko a misy kely eo amin'ilay hoe Andriamanitra amin'ilay hoe ny fitiavana an'Andriamanitra dia ry ambany manambara hoe ny fitiavana Andriamanitra izany hoe roa zany le izy ho tanteraka zany tsika ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ary koa zany ho tanteraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra Andriamanitra mihitsy zany no tiantsika dia isika koa zany tian'Andriamanitra satria hoe fitiavana an'Andriamanitra dia ny ambaniny hoe fitiavan'Andriamanitra amin'ilay haikely ery ambany zany le izy zany dia isika mihitsy aloha no mila mitandrina mafy mafantatra tsara ny tena lalan'i Jesosy ary ny tena momba an'i Jesosy tsy maintsy fantatsika tsara ny tompontsika izay isika vao afaka anao ny sitrapony raha ohatra tsy mahafantatra ny tompontsika isika raha tsy mahafantatra ny raintsika isika ahoana moa no aizantsika manao ny sitrapony maro ny olona diso fihevitra ary diso lalana satria tsy ny sitrapony tompo no arahan'izy ireo
fa ny sitrapon'ny mpitondra fivavahana, na ny sitrapon'ny ray aman-dreny, na ny sitrapon'ny havana, na ny sitrapon'ny vady, na sitrapon'ny zanaka. Raha vao ohatra ka manaraka olombelona isika dia tsarovy tsara, fahalalana lehibe zany iarahantsika, fahaverezana tanteraka. Ny tompo irery ihany, ny lalan'i Jesosy irery ihany no tokony arahantsika, satria izy no modely, izy irery ihany. Andiny fahenina dia manambara mihitsy hoe tsy maintsy mandeha amin'ny lalan'i Jesosy isika. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika, izay milaza fa mitoetra ao aminy, izany hoe izay milaza fa mitoetra ao amin'ny tompo zany, ao amin'ny ray zany, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Amen. Tsy maintsy mandeha tahaka ny nalehan'ny tompo isika. Averiko indray momba ny amin'ny batisa, maro ny fiangonana tsy mety manao batisa amin'ny ranobe, nefa Jesosy manao batisa tamin'ny ranobe, izy ara nanaiky. Dia ilay vavaka maro indray mieritreritra hoe marina n'izy ireo fa tsy mila atao batisa amin'ny ranobe. Tsy manaraka an' Jesosy izany. Mila manaraka ny nalehan'ny tompo, nandehanan'ny tompo mihitsy no tsy maintsy arahantsika. Raha ohatra raha tsy izany isika azafady, raha tsy izany isika dia tsy mpianatr' Jesosy, tsy tompontsika mihitsy izy. Izay tenenin'ny tompo ihany ny atao. Ny mpampiasa antsika rehetra tamin'izany asa moa teo aloha fahasoranan'i Jesosy hoe efa tsy miasa intsony aho zao zany fa ho anao izay mbola miasa. Ny mpampiasa antsika, ny mpampiasa anao, izy no mikomandy ny asa ataonao. Za koa ohatr'izany teo aloha. Ny patronko, ny mpampiasako no miteny hoe zao atao dia arahako iny. Fa tsy tena hoe zao tiako anaovana azy. Voaroka ny asa ianao. Voaroka ny asa isika raha ohatra ka izany. Fa tsy maintsy manaraka ny tenin'ny patron. Ohatr'izay koa ny amin'i Jesosy. Tsy maintsy manaraka ny tenin'i Jesosy. Jesosy miteny hoe zao ny atao dia arahana. Fa tsy hoe kory hoe hitantsika zao mazava tsara ny tenin'ny tompo. Mazava tsara ny teniny, mazava tsara ny lalany. Dia kanefany tsy arahana. Dia mieritreritra va isika fa ho tafiditra lanitra. Ry havana, ny tompo no tsy maintsy arahantsika ary ejaintsika. Miteny ny tompo hoe aza mijangajanga intsony, aza mandainga, aza mamono olona, dia mbola iny mbola anao ihany. Dia mieritreritra va ny olona manao izany fa hoe tonga natrehan'i Jesosy dia ahafantatra azy ny tompo. Tsia tompoko, tsia. Ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara, ny tenin'ny tompo dia mazava tsara. Izay tenin'i Jesosy ihany no tsy maintsy arahantsika. Amen. Fizantsika ny vaky teny 7. Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo, fa didy ela izay efa nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo. Ary koa didy vaovao no soratako aminareo, dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mamirapiratra ankehitriny. Amen. Izay zany le izy. Tsy maintsy miala le aizina. Aleluia, aleluia. Amen. Tsy maintsy miala ry havana. Tsy maintsy miala ilay maizina ao amintsika. Ilay maizina atao amintsika dia Satana izany. Tsy afaka miaraka amin'ny mazava mihitsy ny fahamaizinana. Isika tsiraray avy zanak'olombelona dia teraka tamin'ny ota. Ary rehefa lehibe isika vao afaka mibebaka miala amin'ny ratsy. Rehefa lehibe dia tsy maintsy miala io maizina io izay vao afaka ao anatsika ny mazava, ary io no mamirapiratra ao anatintsika. Dia tokony angetaheta foana isika satria ilay mazava ao anatintsika.
fa raha mbola ohatra hoe mahatsapa ianao hoe tena tsy mandeha mihitsy zany ara-panahiko zany ka mavavaka tsy mankany am-piangonana raha ohatra ka manana fiangonana ianao, fa fiangonana kosa nefa fiangonana araka an' Jesosy. Araka an' Jesosy hoy aho, fa tsy hoe andeha hanompo ny tompo dia andeha ho any am-piangonana fa ampidera lamaody, na hoe mbola nanao fitafiana jezebela, nanao makiazy sy hisarika mihitsy fakapanahan'olona, akafana olona, ry havana mila mitandrina fa tena hoe iaona amin'ny tompo dia izay dia hafa izay. Raha ohatra ka tena hoe kamo tsy hanao ny asan'Andriamanitra mihitsy, tsy anam-potoana foana, tsy anam-potoana foana, dia tsarovy tsara mbola le aizina izay no ao anatinao. Fa rehefa tena mangetaeta ianao, mangetaeta, ary tena hoe tianao le izy, izay le mangetaeta. Hafa mantsy le hoe ohatran'ny hoe terena. Izay zany no ampahafantarana fanahy masina eto. Tsika zany tsy terena zany io fanahy io. Tsy terena mihitsy ny fitiavana ny tompo, fa tonga ho azy io, automatika io, ohatra ny zanaka tia ny ray aman-dreny, ohatra ny ray aman-dreny tia ny zanaka naterany. Nefa misy moa tsy tia ny zanaka naterany, fa ohatra ny ray aman-dreny tia ny zanaka naterany. Izay ny tena ray aman-dreny normal. Ohatra n'izay zany ny fitiavana ny tompo. Mamy, tena mamy mihitsy fitiavana ny tompo sy ny teniny. Izany hoe hiresaka amin'i Jesosy izany tena fahasambarana izany. Izay le fahazavana satria ao anatintsika ilay mazava. Fa raha kamokamo ianao dia beba dia mandroady devoly. Mandroady devoly fa efa nisy tafiditra izay tao. Fa tokony isika tena hoe ho faly foana, ho feno foana ny fahazavana ao anatintsika. Amen. 9:7-11 vakiantsika. Izay milaza fa ao aminy, azafady everiko izay milaza fa ao amin'ny mazava izy, kanefa mankahala ny rahalainy, dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tiany rahalainy no mitoetra ao amin'ny mazava, ka tsy misy fatafitoinana ao aminy. Fa izay mankahala ny rahalainy dia ao amin'ny maizina, ary mandeha ao amin'ny maizina, ka tsy mahalala izay alehany, satria ny maizina no nahajamba ny masony. Amen. Ry havana, eto zany dia tena fahajambana mihitsy ara-panahy. Mahita le olona normal zao fa jamba ara-panahy, satria tsy manam-pitiavana. Ny olona tsy manam-pitiavana izany dia aoka hibebaka. Mibeba ianao raha ohatra tsy manam-pitiavana, raha ohatra ianao ka tsy tia ny rahalahinao. Rahalahy voalaza eto, tsy hoe kory ny mpiray-tam-po aminao ihany, tsy hoe kory ny mpiray-tam-po aminao ao an-trano ihany, na ny namanao ihany, fa ny olona rehetra. Ny olona rehetra, raha tsy manam-pitiavana ianao, raha tsy manam-pitiavana ianao, dia toetran'ny Satana izany. Tsy toetran'ny tompo izany. Mbola ao anatin'ilay aizina izany. Izay le fahamazinana. Ny olona tsy manam-pitiavana dia tia mifosa, tia mitsaratsara, masika, ratsy fanahy. Tsisy toetran'ny tompony ao anatin'izany. Ny tompo dia ilay mazava, feno fitiavana ny tompo. Fa eto dia ny mankahala ny rahalainy dia mbola ao anatin'ny maizina ihany. Mazava mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Dia mbola ao amin'ny maizina ihany raha mankahala ny rahalainao ianao. Indrindra moa zany fa ny rahalahy ho an'ny lehilahy zany, fa ny rahavavy zany ao amin'ny finoana, ao amin'ny tompo. Ary koa zany hoe ny anadahy ao amin'ny tompo, na hoe ny anabavinao ao amin'ny tompo. Raha misy ny fifosana ao, misy zavatra tsy mety izay ao aminao. Raha ianao mihitsy no mifosa sy manaratsy, mibeba ianao ary mandroady devoly. Tompoko, fa naratsy avokoa izany, fahamazinana izany, ka tsy maintsy hialana, tsy maintsy hisarahana izany.
10 izay tiany ralainy no mitoetra ao amin'ny mazava. Amen. Mazava tsara ny teny. Toizako ny teny ka tsy misy fatafitoinana ao aminy. Aleloia. Mazava tsara. Tsy misy fatafitoinana ao aminao raha tiany ralainao ianao, raha tiany ravavinao ianao. Na ny anabavinao zany na ny anadahinao, dia tsisy fatafitoinana ao aminao. Fa izay mankala ny ralainy dia ao amin'ny maizina, ary mandeha ao amin'ny maizina, ka tsy mahalala izay alehany, satria ny maizina no najamba ny masony. Amen. Satana izany najamba ny masony olona izay ao anatin'ny maizina. Jamba tanteraka, tsy manam-pitiavana, ry havana, mila mibebaka ny olona toy izany. Raha mahatsapa ianao ohatr'izany ny tenanao, dia mibeba tompoko. Mitadiavy ianao an Jesosy. Mitadiavy ianao an Jesosy fa ny tompo amaly ianao. Tizantsika ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. 12:20 dia midina isika arakaraka ny anajanona ny fanahy masina antsika. Manoratra aminareo zanaka aho, satria voavela ny elokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho, satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho, satria efa naresy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho, satria efa mahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray aho, satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho, satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao, dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ny ray, fa avy amin'izao tontolo izao ihany, ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Eto zany tenin'Andriamanitra dia manambara zany eto fa ny nanoratany Jaona zany dia olona efa mahalala an'Andriamanitra avokoa, mahalala ny Jesosy avokoa zany. Jerevy tsara fa ny teny izy hoe voatonony hoe ny zanaka, dia nytonony ihany koa hoe ny zatovo, eo ihany koa ny ankizy madinika, eo ihany koa ny ray, eo ihany koa ny zatovo. Ry havana, tena hoe isaky ny taona mihitsy zany mahalala tsara ny tompo, mahalala tsara ny tompo. Dia miteny izany Jaona mba tsy ho tia izao tontolo izao zany isika, satria ny teny tonga eto dia ho an'izy ireo tamin'izany fotoana izany, fa antsika amin'izao fotoana izao koa ny tenin'Andriamanitra. Dia mila zany isika tokony tsy ho tia izao tontolo izao intsony, araka ny tenin'Andriamanitra izay noraisintsika tamin'ny fibebahana teo, ary koa ny tamin'ny vavaka nataontsika teo. Tokony isika tena hoe hisaraka tanteraka amin'izao tontolo izao, satria izao tontolo izao dia tsy any iray zany ny fahalotona rehetra amin'izao tontolo izao, fa iza moa no andrian'izao tontolo izao? Satana no andrian'izao tontolo izao, ka mila mitandrina isika, satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra raha misy olona tia izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Amen. Ry havana, tsy afaka itia ny filan'ny tany isika, filany ity tany iainantsika ity, ny nofo izany, ara-nofo rehetra, izay zavatra ilain'ny nofontsika rehetra. Raha ohatra isika ka tia mihoatra normal zany, raha tia mihoatra isika zany ny zavatry ny tany, dia tsy ao anatintsika zany ny fitiavana ny ray, fitiavana an'Andriamanitra.
tsy moramora ny idirana any an-danitra. Tery ny lalana miditra any an-danitra. Tena tery. Tsy afaka hitondra ninninona isika. Tokony tsy zavatra mipetapetaka mihitsy ny amin'ny tenantsika rehefa hiala ty isika. Fa isika nateraky ny rentsika iny dia tokony iny ihany no ho hitany tompo. Fa raha misy zavatra mipetaka amin'ny tenantsika, hiampangany satanantsika izany satria azo tontolo izao. Marina izany ry havana, marina izany. Raha misy zavatra ray fotsiny amin'ny tenanao, rehefa tonga ny hafatesanao, iny zavatra mipetaka aminao iny dia aveto amin'izao tontolo izao izany zavatra izany. Fa tsy handray izany. Isika tonga tetỳ ambonin'ny tany dia tsy hisy ninninona zavatra nentsika avy any an-danitra fa tsika vatantsika fotsiny. Ka raha ohatra ka miala ty isika ka iny hoe misy kavina, misy peratra, misy an'izao, tsy any tompo izany. Tsy any tompo izany ka hiampangany satana antsika izany. Mila mitandrina tompoka isika, mila mitandrina. Raha mahita isika ny fomba n'olona maro, misy alevina mihitsy miaraka amin'ny firavaka isan-karazany, misy alevina miaraka amin'ny entany, ry havana zava-doza izany. Amperahana ny akanjo izao, amperahana zao, asiana kiraro, asiana an'izao, zava-doza. Tsy azo atao izany satria zavatry ny tany. Ny maty tsy manana valim-pity intsony ary tsy hitany intsony izany. Tsy hitany intsony izay zavatra apetraka aminy sy zavatra amperahana aminy. Tena lasa fanompo-tsampy izany. Tsy zavatra azontsika hoentina miala amin'ity tany ity, fa rehefa mikipy ny masontsika, ny fotoana ikipin'ny masontsika, ny fotoana ikipin'ny masontsika tompoko, dia vitatreo ny momba ny tany fa miditra amin'ny tena fiainana isika. Zay le izy, miditra amin'ny tena ho fiainana mandrakizay isika. Izay iray any an-danitra na izay iray any amin'ny afobe. Araka ny tenin'Andriamanitra hitantsika eto amin'ny video eto hoe raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Apokalipsy 2:5-10. Ry havana, tsy maintsy isika miala eto dia tena zavatra vaovao no hitan'ny masontsika. Mandrakizay izany, mandrakizay. Ry havana, isaorako ny tompo lehibe fa efa naseho an'ny tompo ahy, na dia hoe kely ara nampisehoany ahy ny amin'ny zava-tsoa indrindra, ny amin'ny izaho ilay nasehony teny amin'ny lanitra eny ambony izany ilay tamin'izahako nampatoriana tany amin'ny hopitaly indray andro. Dia hitako izaho le any amin'ny video any efa nao témoignage ahako izahako ohatrany hoe manidina zany ampovoan'io rahona io, fahatsarana, tsisy hitovizana amin'ny tany izany. Afaka inonao ny video, tsisy hitovizana amin'ny tany. Ary koa efa naseho an'ny tompo tampoka ihany koa tamin'ny nofy teo amin'ny fitsarana, izay indray na dia hoe tsara toy ny inona ary dia mampatahotra izany. Tsara dia tsara, malalaka be ny toerana, ny ray ery ambony be ery tsy hita ny endriny, tsy hita. Any video afaka inonao raha ohatra ka eno ianao, dia za tena kely dia kely avy ety ambany ety zany amin'ny toerana io zany fa tena hoe kely zany fahitako anahy eo amin'ilay toerana, dia ny tompo, Jesosy tompo no tsapako nijoro teo akaikiko fa avo be ary mazava be koa ny fitafiny. Fa tsara dia tsara ny lanitra, tsara. Na dia kely toy izany ary naseho an'ny tompo ahy, marina fa misy hafa ihany koa fa tsy tadidy firy intsony fa tsy maintsy miheno video, fa isaorana ny tompo lehibe. Izay no fiainana vaovao anankiray, ny lanitra fahatsarana mandrakizay. Fa ny ray hafa koa dia afo be,
izay efa naseho any tompo tamiko any koa, efa naseho any tompo tamiko koa ny tany amin'ny Afobe, tanatin'ny nofy izany, efa misimisy any izay. Ry havana, zava-doza afo tompoko. Enina dia tsy hitako ary ilay afo fa mena be ny manodidina, mena be, tena hoe loko, tena hoe alaivo, loko tena mena be indrindra, ohatrany lokona afo reny no rindrina any, ary feno devoly, ary avo be izy ireo, ary isan-karazany ny endrikan'izy ireo. Ry havana, misy koa maka endrik'olombelona fa mivatany biby, misy ny manana rambo, ka oka isika hitandrina, izany va no hiafaran'ny fanahintsika. Oka isika hitandrina, aza tia izao tontolo izao, fa omany ny mandrak'izainao, omany mba ho tafiditra any an-danitra, satria raha sanatrikany amin'ny Afobe dia hijaly indrindra mandrak'izay. Ry havana, tsy afaka miverina ty intsony isika, tsy afaka intsony, fa vita ny nandalovana taty, vita tanteraka. Aleloia. Tizantsika ny tenin'Andriamanitra. 7:10 hoy ny tenin'ny Tompo: ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Izay le izy, mandalo anie ity izao tontolo izao ity sy ny filany, mandalo ity izao tontolo izao ity, araka ny teneniko teo. Hiala ety isika, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Engane tompoko, engane ka isika tsiraray avy tena anao sitrapon'Andriamanitra, ka mba haharitra mandrakizay isika, mandrakizay tsisy fiafarany izany, tsisy fiafarany. Tizantsika ny tenin'Andriamanitra. 9:20 dia izay tiany fanahy masina hijanonantsika. Rankizy izao no ora farany, araka ny efarenareo fa ho avy ny antikristy, sady maro ny antikristy no efa tonga sahady, dia izany no afantarantsika fa izao no ora farany. Avy teto amintsika ihany no nialan'ireo, nefa tsy mba namantsika izy, fa raha toa ka namantsika izy dia ho nitoetra teto amintsika ihany. Kanefa niala izy mba aseho fa tsy namantsika izy rehetra, fa ianareo kosa dia manana ositra avy amin'ilay masina, ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy noho ny tsy ahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny ahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisian'ny lainga avy amin'ny marina. Iza no mpandainga afa-tsy ilay mandà an Jesosy tsy ho Kristy? Izy no antikristy, dia izay mandany iray sy ny zanaka. Amen. Ry havana, eto zany Jaona dia miteny amintsika hoe rankizy izao no ora farany. Na niteny ary Jaona tamin'ireo mpianatra tamin'izany fotoana izany, dia antsika koa ny teny, tonga amintsika zany ny teny Jaona eto avy amin'ny alalan'ny fanahiny iray. Miteny amintsika zany ny fanahy masina hoe rankizy izao no ora farany. Ry havana, ny zanaka antsika raha manan-janaka ianao, reo ankizy ireo no génération Z, zany hoe farany izany, izay mihitsy ny etỳ Eropa afaka tapenao amin'ny internet, tena izay mihitsy no mitondra an'ireo génération ireo, génération farany ireo. Ry havana, hiteraka ireo dia génération farany. Mila isika miomana, ora farany izao. Jerevo zavatra miseho eran-tany, fa mazava tsara ny tenin'Andriamanitra.
ary efa tonga, efa nisy maro ny antikristy, efa nisy maro ny antikristy, sady maro ny antikristy no efa tonga sahady. Ry havana, efa maro ny milaza hoe izy no kristy, fa ny andrasantsika sisa alohany isika hiala ety dia ilay anangana ilay troisième temple ao Israely, ao Jerosalema. Io raha vo hivoaka izy dia ho avy zany ny fampiakarana ny zanak'Andriamanitra. Amen. Efa betsaka ny antikristy eran-tany hatr'izay ela izay, ary ambarany tenin'Andriamanitra tsara fa hoe iza no mpandainga afa-tsy ilay mandà any Jesosy tsy ho kristy. 2:20 izay, izy no antikristy dia izay mandà ny ray sy ny zanaka. Amen. Ry havana, raha ohatra ianao mahita olona hoe mpivavaka, iza moa ny finoana mandà an Jesosy tsy ho kristy? Maro ny finoana silamo dia efa mandà an Jesosy tsy ho kristy, ary ny jiosy maro koa dia tsy nino an Jesosy hoe kristy. Izy ireo no miandry ilay hoe mesian'izy ireo. Ry havana, oka isika hitandrina fa kely sy dia ho avy, efa any io olona io, efa any izy io, fa ho avy ny fotoana anambaran'izy ireo ny anarany amin'izay, efa any izy. Ry havana, mila mitandrina isika, mila miomana isika, mila miambina isika fa ho avy Jesosy, ho avy ny fotoana ialantsika ety, ho avy ny fotoana ialantsika ety. Manambara ny tenin'Andriamanitra fa 9:20 hoe avy teto amintsika ihany no ny alan'ireo, nefa tsy mba namantsika izy, fa raha toaka namantsika izy dia ho nitoetra teto amintsika ihany, kanefa niala izy mba aseho fa tsy namantsika izy rehetra. Amen. Ry havana, izay olona na iza io mandà ny fahalehibiazan'i Jesosy, na dia milaza raha hoe kristianina, dia tonga dia tsy matoky an Jesosy fa miala tsy ho kristianina intsony. Izay mandà an Jesosy dia atao hoe antikristy, dia atao hoe antikristy. Ry havana, izao tontolo izao dia efa feno fitaka, efa feno faharatsiana, ka mila miomana isika satria kely sy dia ho avy ny fotoana hitsaharany ity tany ity. Ho raisintsika ny eo amin'ny 7:20, izay rehetra mandà ny zanaka no tsy manana ny ray koa, izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Amen. Izay le izy, izay mandà an Jesosy zany, izay mandà an Jesosy dia tsy manana an'Andriamanitra. Aleloia. Tsy manana ny ray, fa izay manaiky ny Tompo kosa, izay manaiky ny zanaka, manaiky an Jesosy Tompo, dia manana an ray. Aleloia. Manana an Jesosy va ianao? Raha manana an Jesosy ianao dia mila mandeha araka ny nandehanany, tahaka ny nandehanany, tahaka ny nandehanany. Aza adino mihitsy io verse manambara io momba n'izany eo amin'ny 9:9, tsy maintsy mandeha tahaka ny nandehanany isika. Vakintsika ny 7:20 dia izay idinantsika eo zany araka sitrapony fanahy masina. 7:20, ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo
izay efa renareo hatramin'ny voalohany dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny iray koa ianareo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Aleloia. Izay zany. Raha tazominao tsara ny Tompo ao anatinao, ny tenin'Andriamanitra, raha efa nandray an' Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, raha efa nibebaka ianao, efa milala marina ianao, fa vita batisy ianao tamin'ny ranobe, efa fenoan'ny Tompo ny fanahy masina ianao, dia tazomy tsara izay tompoko. Tazomy tsara izay. Fa raha kosa ianao mbola tsy manana an' Jesosy, mbola tsy mibebaka, ka tsy nafantatra ianao, dia rehefa avy eo ny fanahy masina ampibebaka anao, ahafahanao mandray an' Jesosy ho Tompo sy mpamonjinao. Izay no tenin'ny fanahy masina eto. Ampibebaka anao izy. Mbola tsy tara ianao. Mbola tsy tara ianao. Dia afaka ianao mandray ny Tompo ho Tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao. Isika izany mila mitazona tsara ny Tompo ao anatintsika. Mila mijoro tsara isika. Ary tsy miovaova. Satria ao anatintsika izy. Ao anatintsika izy. Ary tokony isika hitana tsara ny ray. Hoy ny 9:20 hoe, ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Amen. Izay, raha ohatra isika ka mijoro tsara, dia ho tafiditra amin'ny fiainana mandrakizay isika. Aleluia, aleluia. Tsara ny Tompo. Tsara ny Tompo handova lanitra isika. Hipetraka any an-danitra isika. Ry havana, fahasambarana izany. Fahasambarana izany. 9:20 ka hatramin'ny 7:20 farany. Izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny olona mamitaka anareo. Ary ny aminareo dia ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo. Ka tsy mila ampianary ny olona ianareo, fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra. Sady marina fa tsy lainga izany. Dia tomoera ao aminy ianareo, araka ny nampianarany anareo. Ary ankehitriny anaka, tomoera ao aminy mba ananantsika toky rehefa miseho izy, ka tsy hiala aminy amkenatra amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy, dia fantaro fa izay rehetra manao ny fahamarinana no zanany nahaterany. Aleluia, 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 aleluia. Amen. Manambara izany fa isika dia manana ositra, voaositr'Andriamanitra isika. Nosorany Tompo isika. Nanositra antsika izy ho tena masina ho azy. Isika ry havana dia lasa voafidin'Andriamanitra, taranaka voafidin'Andriamanitra, lasa fanjakam-pisoron'Andriamanitra isika, satria olona nalaino an'ny tenany isika, nalaino an'ny tenany zanak'Andriamanitra isika, nosorana isika mba ho ody any an-danitra. Rehefa tonga ny fotoana, rehefa tonga ny fotoana, rehefa hiala ety isika, rehefa hiala amin'ity tany ity. Ry havana, tiantsika ny Tompo, ary mbola miantso antsika foana izy amin'izao andro ianantsika izao. Isaorantsika azy satria mbola velona isika, mbola velona ny tenantsika, ka mbola afaka isika manantona azy. Ilay ositra nomeny antsika isika tsiraray avy, izay efa navotany, izay efa afaka tamin'ny faharatsiana rehetra, dia ny fanahy masina no mampianatra antsika. Tsy mila ampianariny olona isika, fa izy no mampianatra antsika.
izy no mampiteny antsika, izy no tompony tenantsika. Isika dia trano mandehandeha fotsiny, fa trano ny fanahy masina. Ka manaiky va ianao tompoko, manaiky va ianao hitoera ny fanahy masina, raha ohatra ianao mbola tsy manana ny fanahy masina. Raha ohatra ianao ka mbola tsy manana an Jesosy. Fotoana an'io na oviana no ainonao izao video izao. Raha vonona ianao hibebaka dia miverena amin'ny Tompo, satria fotoana mbola ahafahantsika miverina aminy raha mbola velonaina isika. So sanatria ka tara loatra ka afo be no miandry, afo be no miandry. Oka ilay fahazavany Tompo no hitoetra ao anatinao. Aoka hiala ny fahamaizinana, aoka hiala ny aizina fa ratsy tompoko ny fahamaizinana. Ry havana, hoy ny tenin'ny Jaona amin'ny 9:20 hoe: ary ankehitriny anaka, tomoera ao aminy mba hananantsika toky rehefa miseho izy, ka tsy hiala aminy ampikenatra amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy, dia fantaro fa izay rehetra manao ny fahamarinana no zanany naterany. Amen. Ry havana, fantatsika tsara fa marina izy, fantatsika tsara fa izy no ilay Andriamanitra, fantatsika tsara fa tonga namonjy antsika Kristy. Izy lay mazava, izy lay mazava, izy rery ihany, ka tokony izy rery ihany no anantonantsika. Ry havana, hivavaka isika maranantsika izao fotoana izao, hivavaka isika. Raha ohatra ianao mbola tsy nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia fotoana izao, fotoana izao, aza mangataka andro intsony, satria efa eo ambaravarana ny Tompo, efa eo ambaravarany lanitra Jesosy. Aka izay nahavotany, aka izay nahavotany, ny masina ihany tompoko no tafiditra ny lanitra, fa ny mpanao ratsy rehetra dia ny anjarany any amin'ny afobe mandrakizay. Ry havana, ratsy ny any amin'ny afobe, ratsy, ka miova dia mbola misy ny fotoana, dia mbola mamindra fo ny Tompo. Alamino ny fiainanao, alamino ny fiainanao, fa tsy misy intsony ny fotoana, fa tsy misy intsony ny fotoana tompoko. Eny vavaka ho anao aho, oka ianao anaraka ny vavaka ataoko ho anao izay te handray an Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao. Afaka mandoalika ianao natrehan Jesosy, afaka ianao mamerina izao vavaka izao. Vavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, reto izay Jesosy, mitondra ny tenanay Jesosy eo anatrehanao. Tsy mendrika izay Tompo malalao, fa mpanota ratsy. Zinona moa izahay ray, nefa nofidinao isan'ny zanakao. Navotanao izay ray, natolotrao ny tenanao. Eny, tonga nofy ianao, tonga nofy ianao ray malalao, tety ambonin'ny tany. Nanavitra anay ianao, nanolotra ny tenanao ianao Jesosy, ho avitra no fahotanay zanak'olombelona. Ka indreto izay Jesosy io, misaotra anao,
misaotra anao Jesosy. Tompo malala o, ireo ny olonao izay andray anao ho tompony sy ho mpamonjy ny fiainany, ka amerina ny vavaka izay ho atoky izy ireo Jesosy malala o, ka aoky anao no hiaino n'izy ireo. Tompo malala o, ity aho Jesosy, nahatsapa ho anio ary nafantatra anio fa ianao no ilay zanak'Andriamanitra, ianao Jesosy Kristy, ilay velona sy mahery avy any Nazareta, ianao ilay zanak'Andriamanitra, nanolotra ny tenanao ho avitra noho ny fahotako. Ka ity aho Jesosy, mino anao satria ianao no Andriamanitra, ianao no tonga nofo tety, nanavitra ahy Jesosy. Ka ity aho Tompo, mibebaka eo anatrehanao, mamelà ny fahotako Jesosy, mamelà ny tsy famendrehako, mamelà ny fahotako rehetra, nanomboka hatrany amin'ny fahazazako, ka mandraka ankehitriny. Mifona aminao aho Tompo, ny amin'ny tsy famendrehako rehetra, mifona aho Jesosy io ny amin'ny faharatsiko, mibebaka aho Jesosy, mandoalika eto anatrehanao, izay afaka mandoalika, ao ny tsy afaka mandoalika mbo fandrina amin'ny hôpitaly na ny trano, mamindra fo aminy Jesosy, enoho ny fibebahany Jesosy. Tompo, ity aho Jesosy, mifony ao anatrehanao, mamelà ny heliko ianao, mino aho fa ianao no Andriamanitra, mino aho fa ianao ilay Jesosy Tompo mpamonjy, Jesosy Kristy ilay velona sy mahery avy any Nazareta, mamelà ny heliko Jesosy, mifona aminao aho, sasao amin'ny ranao aho Jesosy, mamelà ny heliko Tompo, anio aho Jesosy, dia mandray anao ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako. Raisiko ianao Jesosy ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako Jesosy, eo anatrehan'ny ray sy ny anjelinao maro be any an-danitra. Tompo malala ho midira tampoko Jesosy, raiso ny plasy ataopoko, okanao Jesosy hanala ny aizina ataopoko Jesosy io, ka oka ny fahazavanao hitoetra ato amiko, sokafako ny foko Jesosy ho anao Jesosy io, sokafako ny foko ho anao, midira tampoko Jesosy, manjaka amin'ny fiainako, okanao no tompoko sy ho mpamonjiko amin'ny fiainako. Amboary aho Jesosy, ovay aho Jesosy, soraty any an-danitra Jesosy ny anarako, soraty anatin'ny bokin'ny fiainana Jesosy ny anarako Tompo, ary fafao ny anarako any amin'ny Afobe, fafao ny anarako Jesosy io any amin'ny Afobe, fa soraty Tompo amin'ny bokin'ny fiainana any aminao Jesosy io, raiso aho zanakao, mba handova ny lanitra Jesosy miaraka aminao. Tompo, ity aho, manolo tena ho anao aho Jesosy io, ho isan'ny zanakao. Tiako ianao Jesosy, mamiko ianao Jesosy, mamindra fo amiko, misaotra Jesosy, hoy ny fanahy masina eto aminao, efa reko ny vavakao,
efa reko ny vavaka ao. Eny ianao ny tompo, ianao ny tompo. Saotra Jesosy, Jesus, saotra Jesosy, saotra Jesosy. Tompo malala o, mivavaka koa izay Jesosy, ho an'ireo olona Jesosy hiverina aminao, ireo mpanomponao izay niverin-dalana Jesosy, ka hiverina aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Tompo malala o, okenao Jesosy hamindra fo amin'izy ireny. Avaozy ny fahalorantenanao raha niverin-dalana ianao, ka tsapanao fa nisy aizina tao anatinao naka ny plasy ny fahazavany tompo, dia avaozy ny fahalorantenanao amin'ny fotorotoro tokoa sy fanahy-mangorakoraka. Fa iananao ny tompo, mangata amin'ny tompo hanala ny aizina indray anatinao mba hiverena ny fahazavany Jesosy, hiverena ny fahazavany Jesosy. Tompo malala o, ireo Jesosy ny vahoakanao, ny zanakao Jesosy izay nirenireny tany tany lavitra tany amin'izao tontolo izao Jesosy, ka nahatsapa Jesosy io fa diso lalana, reraky ny fahadalana Jesosy, ka ody ao ambalan'ondry Jesosy, ao ambalanao. Tompo malala o, mamindra fo Jesosy amin'izy ireo Jesosy. Avaozy Jesosy ny zanakao, amboary Jesosy, raiso Jesosy ny fifonan'izy ireo, raiso Jesosy io ny fiverenan'izy ireo Jesosy. Okenao tompo hiainao an'izy ireo Jesosy, amindra fo Jesosy amin'ny zanakao tsiraray avy. Tompo malala o, ndreto izay Jesosy, mibebaka Jesosy, manavao indray ny fahalorantenanay Jesosy ao anatrehanao. Tompo malala o, ianao ilay fahazavana, ianao ilay fahazavana ray, ianao ilay fiainana mandrakizay. Tompo malala o, tsapanay anio, tsapanay anio Jesosy, ny amin'ny teny nomenao Jesosy, ny amin'ny teny nomenao fanahy masina. Fa mila miambina izay, mila mibebaka izay, ary mila mitandrina izay, mila mivavaka izay, ka tsy matoritory. Fanahy masina o, misaotranao izay. Eny fanahy masina o, tafio ny hery ny faherezanao, tafio ny hery ny faherezanao izay. Fanahy masina o, mangataka ny hery avy aminao. Okanao androtraka aminay hery faherezana, afaka tsanganao ny tananao, arotsay aminay ny hery ny faherezana Jesosy. Mila ny herinao izay fanahy masina, mila ny hery avy aminao izay fanahy masina o, ampahery anay, atotosanay ny asanay ety amin'ity fandalovana ety, ety amin'ny tany fivahiniana ety. Ampaherezo izay, tafinerinao izay Jesosy, omeo fo ity izay, araka ny teny izay nomenao anay teo Jesosy. Omeo fo ity izay, ny fonay tsiraray avy, aity ny olona rehetra, ny olona rehetra Jesosy. Eny, ianao miteny koa fa tsy manaraka ny fanao izao tontolo izao. Tsy hoe kory itya ny olona dia anao ny fanaony,
sanatria izany, sanatria izany fa itia azy fotsiny fa tsy manaraka ny fanao izao tontolo izao. Ameo fo zay Tompo, tsy teniteny olona na hitsaratsara olona fa ianao no mpitsara Andriamanitro, ianao no mpanova Andriamanitro. Arovo ny masonay tsiraray avy Jesosy, arovo izahay Jesosy. Ameo fo ity izay, ameo fo ity izay Jesosy io, tahaka ny fitiavanao, tahaka ny fitiavanao. Oka koa ianao fanahy masina anasitrana ny aretina rehetra, anasitrana n'izay marary fanahy masina. Oka ianao ametraka amin'izay marary anao ny tananao. Oka ianao fanahy masina o, fanahy ny fanasitranana. Oka ianao anasitrana ny olonao izay marary amin'izao ora sy fotoana izao. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta ianao, sitrana anaran'i Jesosy avy Nazareta ianao. Saotranao fanahy masinao, saotranao fanahy masinao, miasa amin'olonao tsiraray avy, miasa amin'olonao tsiraray avy. Miala loharanon-karetina, ongotana amin'ny ran'i Jesosy ary atsipy any andavaky ny elo izany, na ran'i Jesosy avy Nazareta, na ran'i Jesosy avy Nazareta. Saotranao Jesosy, saotranao Jesosy. Tompo malala o, ndreto izay hideranao, ankalazanao no ny fahatsaranao, satria tsara indrindra ianao ray. Ka misaotranao izay, misaotranao ny amin'ny fotoana rehetra zay vita teto anio Tompo, satria ianao no Andriamanitra, ianao no nanatrika teto ray malala o, ianao no deraina, ianao no ankalazaina ray, satria ianao lay izy hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary mandrakizay. Ianao Jesosy no Tompo ny Tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Ianao no Adonay, ianao no El Shaddai, mendrika deraina ianao ray. Aja ho anao, aja ho anao. Ny anjelinao analikisa dia manandratra anao, mideranao, mitehaka ho anao, ary mitsaoka anao andro aman'alina, andro aman'alina ray. Ny voninahitra ho anao, midera ho anao ray. Misaotranao izay, misaotranao izay Papa, misaotranao izay Adonay, misaotranao izay, satria tsisy toanao, tsisy toanao, tsisy toanao ray. Ianao rery no Andriamanitra, ianao rery no masina, ianao rery no lehibe indrindra, ianao rery lay tsara indrindra, ianao irery no tsara indrindra, ianao irery no Andriamanitra, ianao irery no Tompo ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Aja ho anao ray, aja ho anao ray. Ny loholona 420 miankoka eo anatrehanao, manolotra ny koronan'izy ireo. Izay Tompo, manaja anao, mitsaoka anao, misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misaotra ray ny amin'ny naloranao ny zanako lay tokana, misaotra ray ny amin'ny fanasitranana, misaotra ray ny amin'ny teny mamy, misaotra ray ny amin'ny fanahy masinao, misaotra ray ny amin'ny fofinaina izay nomenao anay, misaotra ray ny amin'ny mbola fahanay mamindra, ny amin'ny mbola fahanay manao ny asa rehetra izay nomenao anay. Misaotra ray satria mbola velonaina izay, misaotra ray satria ianao no nanafitra anay avy any an-davaky ny faharatsiana,
misaotra ray satria mitsinjo anay zanak'olombelona ianao. Misaotra ray satria mbola nomenao anay ny masoandro. Rehefa mifoy izahay dia mbola mahita fahazavana. Misy ny tsy mahita tsony ny fahazavana ray, misy ny efa very, misy ny efa very. Ka misaotra anao ray ny amin'ny fahazavana izay nomenao anay. Misaotra anao ray, misaotra anao ray, misaotra satria ianao lehibe indrindra, ianao tsara indrindra, ianao ilay mpamindra fo, ianao ilay pe, ianao ilay fitiavana. Ianao Jesosy, ianao Lesoa Amasia, tsisy toanao. Ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao ny amin'ny raha lanitra hampiakatra anay. Adonay, Adonay. Halleluja, 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 halleluja. Rabosha Rabena Adonai. Halleluja. Rabe Shokibo Sharabe Irahibo Lahira Adonai. Arabe Shakibo Sherame Erasikora Isa Adonai. Alléluia. Jésus, l'éternel Dieu. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Adonai. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Adonai. Alléluia. Adonai. Alléluia. Alléluia. Sotra anao Jesosy, sotra Tompo, voninahitra ho anao rery any. Dera ho anao, dera ho anao mandrakizay mandrakizay. Sotra Tompo, sotra Tompo. Kirapona sarababosha sarababababosha. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Adonai. Adonai. Alléluia. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy, voninahitra ho an'Andriamanitra ray ihany. Izy rery ihany, izy ilay alfa sy omega, fiandohan'izao tontolo izao ary mbola hiafaran'izao tontolo izao koa. Midera mandrakiriva ny Tompo fa ho avy Jesosy. Alléluia. Ry hava malalao amin'ny Tompo, voninahitra ho an'i Jesosy, voninahitra ho azy rery ihany, ety an-tany ka hatrany an-danitra. Sotra ny Tompo isika ny amin'ny fotoana rehetra teto anio, ny amin'ny fitiavany, ny amin'ny fitiavany, ka mametraka veloa aminareo indray aho anio. Raha mbola misy ny fotoana omeny Jesosy dia mbola miverina eto ihany isika. Oka hibanao amintsika ny fahazavany Jesosy, oka hiala ny maizina, tiantsika ny Tompo. Mahereza Tompo, mahereza Tompo ho anao izay nandray an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao.
dia oka ianao hitady fiangonana anao batisanao amin'ny ranobe, dia oka ianao androso amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, satria izay no ilain'ny tompo dia maheriza trany. Dia ho anao izay niverina tamin'ny tompo, raha nirenireny teny ianao dia mijoroa tsara mandrakariva. Eny, mijoroa tsara mba tsy ho lavo intsony, satria raha mini manota isika dia tsisy intsony anie ny famelan'Andriamanitra fa fitsarana mamay no miandry antsika raha minia manota isika. Rehefa nahazo ny famonjena avy amin'Andriamanitra dia fiandrasana mamay no miandry antsika raha minia manota isika. Ka mahereza tompoko fa tiantsika ny tompo. Voninahitra ho an'i Jesosy Riliany, mametraka veloma ho anareo tsiraray avy aho amin'ara Jesosy tompo dia manaraka indray fotoana raha mbola misy ny fotoana omeny tompontsika. Amen. Veloma tompoko.